fandaharana anampiana amin'ny fitaizana fikolokoloana sy ny fahasalamana ara-tsain'ny zaza sy ny tanora. Ahitana zanam-pandaharana 3. Raha aminao fizarana trangam-piainan'ny iray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny fifandraisany sy ny andavanandrony. Fanazavana entin'ny Dr Arson mpitsabo manokana ny ati-dosin'ny saina. Ono a dokotera fanontaniana manokana avy amin'ny mpijery miompana amin'ny fitaizana sy ny fahasalamana ara-tsaina. Tehaka amin'ny rifitrefitra no nanehoan'ny mpianatry ny lycée Jean-Joseph Rabearivelo ao amin'ny terminal D ny hafalimpony sy ny vokatsoa avy amin'ny ady hevitra momba ny zon'ny vehivavy niarahana tamin'ny koloanaka. Nalalaka ny fanehoan-kevitra teto amin'ny sekolim-panjakana lycée Rabearivelo izay nahafeno 420 taona nijoroana sy nanabeazana tanora ho olombanina. Lohahevitra niarahana ny hoe inona ny mahasamihafa ny lahy sy ny vavy. Raha amiko dia efa mitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao fotoana satria efa vitsy izao ny vehivavy hoe mikarakara tokantrano sisa. Dia raha ohatra eny amin'ny fiarahamonina koa izao misy koa izao ny hoe lehilahy tsy miasa fa ny vehivavy no miasa. Amelomana ny zanany sy hatafita ny zanany. Mahatsapa hoe mitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy satria amin'izao fotoana izao efa mafy ny fiainana. Amiko manokana tsy mitovy mihitsy ny zoan'ny lehilahy sy ny adolantseto sy ny vehivavy adolantseto satria raha ohatra ny hoe izaho hoe vehivavy eran'ny mamana hoe izany dia voakala hiaraka amin'ny namako dia non, tsy mandeha izy, tsy avela. Fa raha lehilahy dia afaka mandeha izy na 10 alina na amin'ny ray maraina na tsy mody mihitsy ary izy tsy maninona. Ny lehilahy raha ohatra hoe andeha amin'ny arabe ka tsy hanao ambonin'akanjo ary tsy maninona mihitsy izany satria izy lehilahy. Fa raha vehivavy no ohatra hoe andeha amin'ny arabe dia hanao ambonin'akanjo dia hoe vehivavy tsy mahalala menatra iny. Ny lehilahy foana no any amin'ny taranja siantifika fa rehefa vehivavy dia hoe lazaina foana hoe tsy zakan'ny sain'ny vehivavy izany. Le fiarahamonina mihitsy no misakana le satria amin'ny olona ohatra ny hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreritra zareo le izy. Dia na dia ohatra ary izao hoe ohatra izao hoe misy vehivavy hanao asa tokony hoe ho an'ny lehilahy dia lasa ohatra ny hoe le fiarahamonina lasa manakana anazy tsy hanao an'ilay izy. Mahazo vahana kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina iray satria raha ohatra ary izao ohatra hoe misy tokantrano izany dia ao amin'ny tokantrano io izao raha ny tena izy tokony hoe ny lehilahy mamelona dia lehilahy no miasa. Raha amiko manokana ny lehilahy mbola mahazo vahana kokoa noho ny vehivavy raha ohatra ka eto amintsika satria omena lanjany kokoa izany ny zavatra resahany sy lazainy satria izy heverina fa hoe manana traikefa, izy koa heverina fa hoe manana fahaizana mihoatra lavitra noho ny vehivavy. Inona no ezaka tena tokony atao mba hampisyovana tanteraka ny toe-tsain'ny fiarahamonina mikasika ny zoan'ny vehivavy? Za mahita hoe miankina amin'ilay fanabeazana sy ny fiarahamonina misy ilay izy dia simbatra amin'ny toe-tsaina avy any ambany ilay izy dia lasa tsy afaka amin'ny toe-tsain'ilay zaza dia hoentiny lasa tonga aty amin'ny lehibe. Mila omena toerana vehivavy eo amin'ny fiarahamonina dia rehefa misy zavatra ataony dia ampiana izy mba ahafahany manatanteraka an'ilay zavatra kasainy atao sy ahafahany maneho ny maha izy azy ny tenany. Eo amin'ny lafin'ny fitadiavana izay no antony tsy mampitovy an'ny lahy sy ny vavy satria ny lehilahy izany matanjaka kokoa noho ny vehivavy
vehivavy tsy afaka mibata entana kobaka be zany fa ny lehilahy afaka mampiasa ny sandriny izy dia vitany daholo izay zavatra vita. Amin'ny lafin'ny tanjaka zany no tena tsy itovizan'ny lahy sy ny vavy satria ny lehilahy manatombo kokoa noho ny vehivavy araka ny filaza moa hoe vehivavy fanaka malemy. Ny zoan'ny lahy sy ny vavy tsy mitovy amin'izao satria eo amin'ny lafin'ny andraikitra zao dia ny vehivavy ihany ohatra izao hoe vehivavy ihany manasa lamba, mbola betsaka kokoa zany anazy ny hoe adidiny noho ny vehivavy. Raha hazavaina amin'ny alalan'ny neuroscience kosa Dr Arson, inona zany ny mahasamihafa ny lahy sy ny vavy? Tany amin'ny taonjato fahasivy amby folo tany dia nisy manampahaizana frantsay momba ny atidoha atao hoe Paul Broca izay nahita voalohany fa tsy mitovy ny lanja sy ny habeny ny atidohan'ny olombelona vavy sy lahy, ary teo no nanomboka ny voizin'ny gazety sy ny filazam-baovao maro fa hoe matoa lehibe kokoa ny atidohan'ny lehilahy dia satria manana fahaizana matsilo saina kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy. Tonga dia lazaiko aminareo fa amin'izao fotoan'izao dia diso tanteraka izany zavatra izany. Amin'izao fotoan'izao dia misy karazana fitarafana manokana atao hoe IRM. Teo zany nahitana fa raha ohatra ka mampiasa saina ny lehilahy sy ny vehivavy dia mitovy lenta ny fiasan'ny atidoha. Raha jerena ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy dia misy anankiroa mitovy, 2 amin'ny vavy sy amin'ny lahy. Ny tsirairay avy zany dia nahazo avy amin'ny rainy sy avy amin'ny reniny apahany mitovy amin'ireo chromosome ireo. Noho izany mitovy tanteraka afa-tsy ireo chromosome X sy Y ireo izay misahana ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy. Faharoan'izay manomboka eo amin'ny 9 herinandro ao anatin'ny kibo vao manomboka hitan'ny manam-pahaizana zany hoe ty ho lasa zazalahy, ty lasa ho zazavavy. Raha ohatra zany misy ankizy anankiray sanatria teraka any anaty ala ka tsy misy olona milaza aminy na vavy izy na lahy dia tsy ho fantany, zany hoe io zany le atao hoe genre ozy ny fitenenana. Mitovy daholo zany isika rehetra rehefa mbola latsaky ny roa taona sy tapany. Ny fiarahamonina zany no mivohy ny mahalahy sy ny mahavavy. Tamin'izany fahagolatany zany na ny fomba nahabe voka ny vehivavy azy dia nieritreretiny tamin'izany fotoan'izany fa ery avy amin'ny maizina na ery tsy fantatra noho ny nahita ny biby izay eny amin'ny natiora zany izay mananjanaka ny lehilahy taty aoriana vao natsapa hoe ay ve misy zany ny voka avy amin'ny firaisany lahy sy ny vavy. Ary eo koa ny mahatonga an'ilay hoe efa nahazo zanaka ka terada na zay fitenenana zay fotsiny aza dia entitsika mahafantatra tsara fa samihafa sady ny lahy sy ny vavy. Izany dia noho ny fiarahamonina izay nitady hatrany hatrany ny anome lanjany, anome tombony ary anome ny fitondrana ho an'ny lehilahy. Dia izay no nivoizina hatramin'izay ka hatramin'izao ka nahatonga ty zava-dehibe izay hiadintsika amin'izao fotoan'izao ty dia ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Hono dokotera, misy fanazavana ara-tsiantifika ve ny antony tsy tokony hanambadian'ny ankizy vavy tsy ampy taona? Ny ankizy tsy ampy taona dia voalohany indrindra ankizy tsy manana fahamatorana ampy.
ny ankizy tsy ampytaona dia mbola ankizy mbola tokony velatra ara-tsaina sy ara-batana. Ny ankizy tsy ampytaona dia olona tsy afaka manana na hery na tanjaka na fanahy entina mitantana ny fiainany manokana. Noho izany ny ankizy vavy tsy ampytaona na koa ny ankizy lahy tsy ampytaona dia tsy tokony hiroso amin'ny fanambadiana. Ao ny antony eo amin'ny ara-tsaina, ao koa ny antony eo amin'ny ara-batana. Fantatritsika tsara fa misy ny atao hoe fitaovam-pananahana. Tsy maintsy matotra ny fitaovam-pananahana fa raha mbola tsy ary, raha mbola tsy vonona ny fitaovam-pananahana hiteraka. Satria nyzany zazakely zany dia mila mitombo ara-dalàna ary mila avoaka koa rehefa avy eo. Ka ny ankizy mbola tsy ampytaona dia tsy afaka ary tsy tokony ampidirina amin'izany fanambadiana izany. Hono dokotera, maharani-tsaina kokoa ve lahy no vavy? Ny faharanita-tsaina dia miankina amin'ny tsirairay. Ny faharanita-tsaina akory tsy ny hoe mahay asa soratra ihany na mahay asa marika ihany, fa ny faharanita-tsaina koa dia ny fahafahana mieritreritra hoe sao dia mba mainy afo ilay zanako, sao dia mba tokony hanao sakafo amin'izay aho. Faharanita-tsaina koa ny an'ny mpanjono izay mijery ny lanitra fotsiny izy dia mahatsapa hoe hisy orana rapitso. Faharanita-tsaina izay tsy hananan'ny olona hafa hanananao. Ny faharanita-tsaina zany dia avy amin'ny fianarana, avy amin'ny traikefa, avy amin'ny ezaka izay nataon'ny tsirairay, na koa ny zavatra nampianarin'ny ray aman-dreny tsirairay. Fa tsisy mihitsy manana faharanita-tsaina avy any an-kibon-dreny. Noho izany diso tanteraka ny hoe tsy maharanitsaina kokoa ny vehivavy na tsy maharanitsaina kokoa ny lehilahy. Amin'ny herinandro dia hiopana amin'ny vehivavy sy ny fiantraikany karazan'ny herisetra eo amin'ny atidohan'ny reny sy ny zaza miaina sy niaran'izany herisetra izany ny fandarana koloanaka. Ho anao manokana ary, raha misy lohahevitra manitikitika anao dia aza misalasala manoratra. Apetrao ny fanontanianao ao amin'ny page Facebook Koloanaka.